Tokolasy tokovavy ho anao mpanaraka ny fandarana dinika dia mitondra ny teny fiarabana. Ny tenako Faniry Razafimanantany izay manolotra manentana mandrindra izany fandarana izany. Akasitrahako manokana ireo teknisianina miara-miasa amintsika amin'ity talata fa 4 ny volana septambra 2024 ity. Ny vahintsika izay natsoina nasaina ary niangaviana misy mba hiakatra eto amin'ny fandarantsika satria maro ny vaovao izay ilaina ny fanehoan-keviny dia ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny boriboritany fahadimy fetra Rahalamozafimbololona Razafy Tsimialina izay anisan'ny mpikatroka timma teny am-piandohany izany antoko izany. Fony mbola tiako arivo fikambanana tonga taty amin'ny antoko tiako Madagasikara Rosy Roarivo mpitarika ny foko timmana ny timma teny anivon'ny foko tany Analamahitsite, avy eo dia jeune team, avy eo dia ny andraikitra ny team Antananarivo fahadimy, team Analamanga tao anatin'ny fotoana mahavayvay, mpanolontsaina ny tanàna ary efa filohany vao meran'ny vola teo anivony izany mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo izany. Solombavambahoaka amin'ny Madagasikara tamin'ny 7 teo ka hatramin'ny 4 ary nohavaozan'ny mpifidy indray izay larana voalohany atao amin'ny boriboritany fahadimy tamin'ny alalan'ny lisitra firaisankina na ny solotena ny antoko tiako Madagasikara ihany koa tao anatin'izany fifidianana izany. Efa filoha ny vondrona parlementaire ho an'ny antoko tiako Madagasikara ny solombavambahoaka fetra Rahalamozafimbololona. Miarahaba tompoko. Miarahaba Faniry, mankasitraka misaotra amin'ny fanasana. Elaela ny tsy nandalovana teto amin'izao plateau zao MBS amin'izao fandarana dinika dia ankasitrahana ny MBS sy namana Faniry amin'izany fanasana izany. Saorana ihany koa sy tolorana ny arahaba nareo teknisianina mampita izao fandarana izao hitan'ny vahoaka malagasy. Mankasitraka. Asaika avy hatrany ianao hanaraka ny fandarana ho amin'ny famerenana fahitalavitra sy radio ary amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy ihany koa ny Facebook sy ny YouTube. Député fetra avy hatrany dia ny trangam-baovao tamin'ny Alahady no hitondrantsika ny dindinika amin'izao alina izao. Iny ary ny valim-pitsarana tsy nahazo rariny teo anivony ny fitsarana izay miandraikitra ny raharam-panjakana moa izany tribunal administratif ny antoko tiako Madagasikara satria rehefa nolavon'ny OVEC ny firotsahako fidin'ny filoha Marc Ravalomanana izay ambara aloha hatreto fa izy ihany no mbola nametraka toto-taratasy ho an'ny firotsahako fidiana ho an'Antananarivo renivohitra kandida io izany dia rehefa nilavon'ny OVEC noho ny tsy fahampiana n'ilay certificat de régularité fiscale dia nandeha indray teny anivon'ny CNFI Foibe dia no amafisin'ny CNFI Foibe indray ilay fanapahan-kevitry ny OVEC teto Antananarivo ary nitondra ny raharaha teny anivon'ny fitsarana ianareo dia nolavon'ny fitsarana ihany koa ny fitoriana izay nentinareo. Ny antony izany rehetrarehetra izany ara-politika aloha voalohany indrindra député fetra. Voalohany indrindra aloha tsy ny ara-politika no hitondrako ny faneho-kevitro anombohako an'izao fampiresantsika amin'ny rahalahy izao fa atao hoe ny ara-teknika. Ara-teknika tsotsotra sy ny lalana omeny lalàna ny vahoaka rehetra tsirairay avy ny olom-pirenena ao ihany koa ny atoko politika ao ny vovonana anao an'izay fitarainana na fitoriana izay any amin'ny ambaratonga mpitantarana rehetra na rafitra vao mihera mikarakara ny fifidianana io na mety ihany koa any amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ito nandraraha toy ny tamin'ny asabotsy iny tamin'ny alahady ka mahakasika indrindra izay fanontaniana manafany izay hoe inona no nitranga teny nanahoana ny fizotran'izany fitsarana izany naninona ny tonga teny amin'ny fitsarana ny raharaha dia efa ianao ihany no nanambara teo moa hoe nisy le fandavan'ny OVEC izay hoe fitazonana ny candidature na ny firotsako fidin'ny kandida Marc Ravalomanana izay dia namafisin'ny CNI ihany koa izany fandavana izany nahatonga ny avy aty ny tiako Madagasikara sy ny vovonana firaisankina mitondra ny raharaha teny anivon'ny fitsarana. Teny ny tenanay ary teny nisy ny vahoaka maro izay nifanotrana taminay teny niaraka taminay teny niaraka tamin'ireo prailista ao anatin'izany kandida ao mpanolontsaina ny tanàna izany. Raha toka ezahako fitinina ilay izy nisy ny atao hoe tsirom-panantenana tao anatin'ny adievitra izay natao fandraisam-pitenenana nataon'ireo mpitsara ny amin'ny hoe tena iainy tokoa izany fitarainana sy fangatahana zany ry zareo anivon'izany tribunal administratif zany na ny fitsarana
miady amin'ny fanjakana dia tonga de itsiko ny resaka hoe fahadisom-panantenana satria akoatrany fampiandrasana ora maro aorina ny fotoana ny fanomezana dia rehefa tonga ny fotoana nanambarana ny didim-pitsarana satria adiny 7 nanomboka tamin'ny 240 ora ny fotoana ny fanomezana dia adiny 7 taty aorina voaka izany didy zany tsy hany moa ny valaparako fa mahakasika an'lay hoe inona n'lay nitranga ahoana n'lay mba fifanajana eo amin'ireny tompona raiky mpanjakana ao ny fitsarana sy ny vahoaka izay mandony etra mandony karamanareo rehetra reny de zao ny zavatra nampalahelo ataoko hoe nahasorena ihany koa dia 5 segondra 3 segondra raha ela no nanonona sy nanambarana ny didy hoe nilavina ny fangatahanareo tony tsy teo nitsangana n'lay mpitsara de lasa izy nandeha de samy niala zavatra toy izany zany hoe ohatray ve ny fizotra ny ara-dalàna na fizotra araky ny tokony ho izy zany atoera raha-pisandry zava-dehibe loatra zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny firenena satria ny tsirairay dia mba mety manana ny vinany manana ny ambitionny manana ny eritreriny avy amin'ny vinam-piarahamonina ny atoko tsirairay na ny vovonana anisan'izany itsika avy aty amin'ny fanoherana dia matotona de teny de nanantena fa azo ny rariny sy ahita ny rariny miaraka am'ireo pirofo maro be nentina teo ampelantanana tao ihany koa ny andiny-dalàna izay tokony mampitovy ny rehetra eo anatrehany zany lalàna sy ny teksta sy ny zay voasoratra zany tsy zay nefa ny zava-nisy fanjavatra tsapa dia namaivaniny zany rehetrarehetra zany ary raha namaivaniny zany tsy nasiana lanjany satria ny zavatra tsaroko ty satria teo mitenako tsaroko ty anankiray ty namana faniry sy mpiaino ajaina ny amin'ny hoe tsy nisy nandray atsoratra any ireo mpitsara telo amy rahalahy tao anatiny zany adihevitra sy fifanatrehany zany tenivon'zany fitsarany zany tsy nisy nandray atsoratra zarana nandray atsoratra segondra vitsy de tany nefa nisy ahany petraka ihany ko ny amin'ny hoe tena ny vokatry ny adihevitra teto ve no andraisany na fanapaha-kevitra fanandrify amin'ny zavatra zay ny fanakalozana teto zany ny adihevitra sy debana atao teo dia niariary zany sa efa nisy fanapaha-kevitra vonina tany tsy lazan'zay fa ianao no niteny an'izay faniry zay mihitsy ny tonga tam'izay hoe misy efa fanapaha-kevitra fa saritsarina adihevitra no nisy teo tam'ireny fotoany reny mety efa nisy baiky hoe tany hoany tsy fantatra tsony fa zay la metrahana fanontaniana de io avy moa nresantsika rehefa aveo sambandra raha-mpanjakana anankiray reny misy reny raha fimpanjakana anankiray misy fitsarany reny nisy teo reny dia hoavitsika zy mifandray am'izay ihany koa ny tany amy seny misy ifandraisany am'izay ihany koa ny tany amy sampinandrahany etra rehefa ohatra tatsy ho an'ny manan'olana ady atao ifanaovana amy fanjakana niatsy amin'ny ankilany mahakasika ana etra sy mahakasika ana hoe trosaketra sy arere fisiko ary impo etra sy trosaketra ny ary moa zany de vomera maleo tena ao anaty farankisosina hoe mikarakara ny fifidianana zay azoko ambareto fa nandiso fanantenana ihany ko satria mbola tany ihany ko ny tenako miaraka tam'ireo namana tao ny filoalefitry ny fafito ny avy aty amin'ny fanoherana tao ihany ko ny filohan'ny vondrona parlementaira tao nisy solom-bavamboaka maromaro izay ny fanotrona tam'ireo naman'ireo ary nandre vavolombelona tam'ny fampanantenana nomeny filohany seny ny am'le hoe isiny ny fifanakalozana sy ny adihevitra alohan'ny andraisan'rareo fanapaha-kevitra ny amin'ny hoe hofoanana ve lay décision ny raisiny ovek gaga nefa ny tena fa dia tsy nisy nitanterahana ny zavatra marina tsy nitondra telefona zay fa mba fanaja tamin'ny teny ny fanomezana ny hoe ny telefona dia mijanona ary amin'ny protocole arya mpiaviana ary ivelany ary fa raha ny zavatra ny fanakalozana tao dia sy ny zavatra ny tanterahany seny tsy ny fanaraka velively tamin'ny teny ny fanomezana olon-dehibe ny fanometeny tao dia na tsy ary nisy mifadisom-panantenana na izany na zany nefa miroso atrano satria tsy atao mahakivy tsy ataotsika mahakivy zany rehetrarehetra zany miroso atrano hoy ianao ho raisiko zay rehefa avy eo mihitsiny satria votoato mifandaratsika mihitsiny zany ary mangetaheta ny amin'ny hoe inona ary no atao ny mpanaraka atsika am'ty fandarana dinika ety fa
ara-politika ny resaka teo fa ara-teknika indray député Fetra na tonga le ady hevitra de hoe tsy nahalohetra ny filoha Maro Karavalomanana. Inona ny tena marina député Fetra satria afaka nirotsaka somatrary izy tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika 2024. Natsidiko teo mahakasika ny hoe etra amin'ny teny frantsay hoe impôt de ao ny trosaketra na ny atao hoe arriéré fiscaux manodidina an'izay zany kitapo ray ihany ireo kitapo ray ihany ireo dia eo nitondratsika resadresaka kely fanakalozana keto amintsika amin'ny rahalany am'le hoe inona moa ny zavatra tena nisy ary inona ny tena zava-misy. Voalohany indrindra aloha dia efa retsika ombieny zany ary nezahana ny voizina tany ny ainao manjery, nezahana nampidirina tany tsofin'ny vahoaka sy tany antsain'ny vahoaka tany ny hoe tsy nahalohetra Andriamatoa Maro Karavalomanana, mety efa nisy koa ny adevitra rehefa somary nadilo ny sofin'ny mpanara-baovao amin'ny hoe personne physique ny Andriamatoa Maro Karavalomanana de personne morale ny société Tico sy ny groupe Tico. Ny fomba tsotsotra angamba nezahako anazavana an'izay de hoe ny mampiavaka ny personne physique sy ny personne morale de ohatra raisiko ny raha anasa olona ianao isakafo de ianao tsy anasa personne morale fa tsy afaka hiara isakafo aminao ny personne morale fa ny personne physique ny miara misakafo aminao na zany na mpitantana n'lay personne morale de tsy azonao faritana tsy azonao raisana tsy misy olona voafaritra ao de mety misy ao ny mpitantana, mety misy ao ny mpampiasa vola sy mpanambola ao anaty na ny actionnaire de eo zany le mahasamihafa azy hoe ity olon-tsotra olona tsirairay miatsy dia olona araky ny teniko teo tsy afaka asainao isakafo ozy ianao hoe ty misy fanasana avy ny groupe Tico na ny groupe Faniry mba hiary isakafo amiko tsy maintsy olombelona no hiary isakafo aminao. Ohatra zay zany ataoko hoe tsotsotra fa tonga de nanao hitsidalana be de andresaka tsika hoe tsy nahalohetra inona le hetra tsy voaloha tsy verenako tsy valaparako ny hoe trosa taizy io fa io trosa tany amin'ny 2007-2008 tany fito sy roa arivo valo sy roa arivo nambara tamin'izany nisy daholo moa ny fanenjehana satria ny fitsarana tamin'izany fotoana zany zampanarahany etra ny rehetrarehetra ny sambanara-panjakana isatsokajiny dia raha zay nazo ilazana azy dia voabaiky ny mpandresy voabaiky ny nahazo ny fahefana tamin'izany fotoana na fomba amin'ny endriny ahoana nangalany fahefana sy nahazahoany izany dia amin'ny mpandresy ny fitsarana dia nitoy ny raha takiny zany etra zany ary aingana de aingana ny namahana le atao hoe titre de perception mino fa ary zareo anivon'ny teknisiana ny anivon'ny sampandrarahany etra sy ny teknisiana ny anivon'ny ministerin'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola any dia mahay tsara zany voambolany zany voambolana ara-teknika ara-teknika titre de perception inona moa ny ataondrareo titre de perception dia manao taratasy izy ka raha tokony ho telo taona de matimomoka la fitakina dia rehefa amoahana zay titre de perception zay de lasa 30 taona azo takina foana la etra zany le fanazavana tsotsotra de eo ary zareo zany no mitady hevitra satria ahoana reny fomba anapotehana nyty olona ty satria ohatra ny anahirana ohatra ny tiany vahoaka ohatra ny malaza zany olo zany na vita zavatra zany olo zany ary ianao eny no nilaza teo namana Faniry hoe resy lahatra tamin'izany raha aman-dreny zany ny tena nay tany amin'ny taona 2024 dia fa nanomboka niditra tao anatin'ilay fikambanana anatsangany hoe tiako arivo de nitomo zany hatramin'izao fotoana itenenantsika izao resy lahatra ho iah teo de nandeko malalaka ny rehetra afaka mirotsaka ianao de rotsaka ianao de anao politika ianao rehefa mahafeno le fepetra anao dia le vaso ary feninao ny fepetra fa ny zavatra nisy de atao am'le fifaninanana mitovy ve ny rehetra teo anatrehan'lay lalàna mitovy ve ny rehetra teo anatrehan'ny fitsarana mitovy ve ny rehetra teo anatrehan'ny zany atao hoe sampandarahany etra ny fitakina etra zany mitovy ve ny rehetra tamin'ny fahafahana amin'ny teny ekena mety nisy ny tsy nety zay maha-olombelona ary ny dradradraina sy ny irairaina le hoe zao tsy mety ty tokony ovany ity jadony zavatra hitanao nefa dia ren'le nambara sy ny irairaina tsy mety reny mbola tsy mety lavitra noho izay ny zavatra ihainantsika am'izao fotoana zao ary zay ny mampitotongana le toekareny le firenena de eo indrindra tsika ara
eo manana didi ny mpanao politika, manana didiny indrindra ny avy aty amin'ny fanoerana. Toanay ny olomba fidy avy aty amin'ny fanoerana miteny ny zavatra tsy mety. Ny rahantsika nahity zany tamin'ny mitaona lasa fa laza ianao nisy tsy mety ny fifidianana, tsy mitovy, tsy andraisandretra anjara, misy ny tsy manana zony tokony hirotsaka, de zay no nitakina tamin'ireny any fisamborana ny setriny, anisan'ny voasambotra ny tenanay ary tsy ny tenako rery. Ho avy any fa tena iverena bebe fetra le tontolo araketra mihitsiny, tena misy le etra fa hoe misy le onitra tokony aloha amin'ny orinasa tiako satria le etra ny orinasa tiako koa io voiziny io zany. Fa ho an'Andriamatoa Marc-Ravalomanana no azavainy tamin'ny sabotsy teo ho an'ny mpomba mpanaraka azy tetsy amin'ny QG fa tena madidio tanteraka izy satria navita ny adidy amin'ny Marc-Ravalomanana azy izy araketra izany amin'ireo bien zany zay na mifanana na misoratra aminy sy amin'ny maizy Marc-Ravalomanana zany. Tsy antso-jay ve na endrika sakana ara-politika no mahazo ny filoha nasionaly ny Adoktim député fetra. Sady fanontaniana zay namana faniry ny valiny. Fa miarihary zany. Miarihary zany ary natao fitaovana. Akoatry ny fanaovana fitaovana ny fitsarana, akoatry ny fanaovana fitaovana ny mpitandro filaminana, de atao fitaovana ihany koa ny teknisianina sy ny mpiasa mpanjakana amin'ny zao fotoana zao. Ary miarihary zany amin'izao fotoana itenenantsika zao. Raha nahazo taratasy mara-dalàna azy eo anatrehan'ny sampandrarany etra izy na ny régularité fiscale tamin'ny taona 2024 raha hirotsaka hofidiana ho candidat filoham-pirenena tamin'izany fotoana dia heritaona ty aoriana de nambara fa nisy ny tsy nafahatanteran'ilay engagement zay nataony. Mariako aloha fa tsisy contrat ny fanaovana tao ohatra misy mivoy zany lettre d'engagement zany. Natao hoe contrat iarahantsika rehetra mahalala. Ny contrat de misy partie anankiroa. Fifanarahana, fifanekena. Zay misy tsofoka if zay indrindra. Tamin'ny malagasy zany. Malagasy. Dia misy fifanarahana andaniny sy ny ankilany. Zavatra roa samy hafa raha nanomboka an'izao fandarana zao tsika de niresaka personne morale sy personne physique. Misy le principe ao anatin'ny lalàna amin'ny feny société, ao anatin'ny code ny société de misy ny hoe fisarahana fananana na hoe principe de séparation na patrimoine. Tsy hoe aria de za actionnaire na ana de rehefa ohatra misy mitrosany orinasa io de mifananako aty maolotro raha ty no alainao daholy. Tsy zay le izy. Zay nefa ny tian'le fanjakana ataony zay ampifandraisana azy. Tiany avoaka le atao règle de solidarité hoe miray tendro Andriamatoa Marc-Ravalomanana. Tsy zay. Za moa tonga de namaly fa ataoko hoe zay ny ezahana natao tao anatin'ny taona maro. Dia hoe tsana de nivoiziny ndraiky ny vahoaka amin'ny ankapobeny tsy mahafantatra. Tsy mahafantatra ny vahoaka hoe inona marina ny tena fisarahana, inona natao etra, inona natao hoe trosaketra. De ararotina ny tsy fahalalan'ilay vahoaka, ararotina natao hoe nahazahoana n'le fahefana, de nibakiony le teknisianina. Amoaka, anao zavatra tsy fanao. Ka zay le teneniko hoe tsy marina ny filazan'ny misitry ny fitantanam-bola sy ny toe-karena, fa nisy ny dila sy ny ezahan'ny pomba ny fitondram-panjakana sy ny atoky ny fitondrana, lazany manamaro anisa fa nisy zany zavatra any. De mbola tohizako makasika an'izay ihany. Misy zavatra tsy marina satria aleo manazavitsika amin'ny vahoaka, mo fantatry ny vahoaka. Ny antony fandarantsika. Akoatra ny resaka etra. Ny fitankiana ny etra dia fahefana manokany receveur. Zay tsy ny ministra no mitaky. Tsy ny ministra mamoaka ny titre de perception fa ny receveur. Inona moa ny idira ministra amin'ny fanaovana taratasy fanazavana ary ao anivon'ny direction zay ratsa mangaika ny ao anatin'ny ministère ny fitantanam-bola anie ny sampanarahana rehetra ny direction générale ny impôt maninona no ny ministra no miteny fa tsy misy olo-kafa miteny fa nakaizany tale général ny etra. Ao misy ny tompona andraikitra amin'ny fanatandrify an'izany orinasy ty de azavao ary ho fantatry ny vahoaka. Ary tsika rehetra zao fa nandrehan'izany teny zany hoe prescription matimomoka. Zay ny tika prescription. Misy fepotona izy io. Misy fepotona izy io. Telo taona fafahana mitaky. Rehefa tsy takin'ny sampandrarany etra ao anatin'ny telo taona zay ataony teknisianina ary reo mahay tsara an'izany ataony hoe délai de reprise. De baibay Brazil. Baibay vita. Misy an'izany zany anatin'ny taona. Adefo zany koa raha teknika mbola tokony iverana lalina. Iverenatsika zay amin'ny fiakarantsika manaraka tsy ho zao angamba satria tsy hotratantsika fa tsika niezaka hoe mitondra fanazavana ihany fotsiny tsotsotra manoloana an'ireny hoe tany amin'ny seny, tany amin'ny tribunal administratif sy tany amin'ny évêque. Ty zany tsika atao amin'ny sampandrarany etra.
izay hoy aty hoe atao fitaovana fa amin'ny ankapobeny tsy manaraka ny lalàna velona sy ny ara-dalàna lay fanambarana fa hoe le fitakiana etra aloha anankiray satria ny lettre d'engagement zay lazaina rehefa contrat de tsy fitakiana ary tsy mety hitakiana etra zay tsy mety hitakiana etra ny lettre d'engagement sy vavoaka ny taratasy sy ny profany amin'ny texte sy letrany io moa code général des impôts tamin'ny loi de finance initiale 2023 de fa nizaraina roa le izy misy ny code des impôts CDI de misy ny code des procédures fiscales inona fitena CPF tsy misy dira ny ministry ny fitantanam-bola ny fitakiana etra fa fahefan'ny receveur manokana ny receveur ihany mampiditra etra de inona satria araka le fiteny ihany koa ny receveur no manana le atao hoe responsabilité personnelle sy pécuniaire manana responsabilité manokana sy makasika ny vola izy satria miatraika any aminy raha vao tsy manonitra izy zay le hoe manana ndraikitra izy rehefa tara le fitakiana de raha ny tena izy no manonitra an'le vola ary arahana izy mandra-patsy vao fetra mitovy am'leo amin'ny baiboly any de zay le zavatra tiako hitondrana fanazavana hoe manao mizana-tsindrinila zareo de ampiasaina zany ary anaovana antso mihitsy io ny am'le hoe nareo mpiasa-panjakana ianareo teknisiana aoka tsy anaiky atao fitaovana fa tratra farany eo nareo rehefa misy ny fiovana satria rehefa ela ny toratorahana ireo mpitondra manao fitaovana nareo na amin'ny endriny hafa izy aby tefa nyresaka mpitandro filaminana nyresaka teo ny rafi-pitsarana fa nyresaka ndray tsika am'izao ny mpiasan'ny sampandarahany etra instrument politique daholo zany atraty am'seny ny resaka etra ny resaka fitsarana azo atikazay ve voalazanao fa niry zato isan-jato mahatsapa an'izany ny olo-pirenena mahatsapa fa nareo diversion no atao lay tsy fahalalan'lay vahoaka no oentina mitondra fanazavana tsy marina tsy mitombona tsy araky ny lalàna tsy ara-drariny zay le izy satria mody tsy foana lay teknika satria tsy malala ny akamaroan'lay vahoaka eo moa zany nefa fanabadona eo fandrendrehana eo mifampanantenana pokaty efa tsy resahana itsony no le tahotra amina olona anankiray de tadio tsara todika am'ireo le vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy manao hoe androany izy no victime i olona ny sakatsakanany io ny firotsaky fidiny de navadivadika teo ny resaka fa tadio fataro fa mety ho ianao io mety ho noronasanao io raha pitso sy raha afaka pitso zay no atao hoe aleo mifampitaiza aleo mifanabe ary fanabeazana zao ainao manjery MBS zao isaorana ny fanizy tamin'ny fanasana averiko zay hoe ainao manjery fanabeazana tsy fitantarana lainga na hitondrana korotana nanaovana antsona korotana fa mbola nylamintsika hatram'izay mbola nylamintsika hatram'izay asa raha hoe nahavaly an'izay tiany faniry tsy mampaninona mety efa akapobeny voaray amin'ny mpanaraka atsika any zay satria raha vao hidirana lalina le teknika be teo dia lavalava ny fotoanantsika fa ny tena andrasany vahoaka anie député fetra sy ny mpanohana nale Matomarika Ravalomanana de zao ka rehefa tsy afaka mirotsaka ary izy hanana kandida ary sa tsy hanana kandida ny antoko-tiako Madagasikara zay tohana ny vondrona firaisan-kina sy ny fanoherana ho an'ny eto Antananarivo renivohitra Madagasikara ray manontolo mihitsy no mitazana am'izao raharaha izao zay antony rehetra zay fa nasesitsika teo nisy antony koveko ia teo aveo seni aveo tribunal administratif aveo sampanarahany etra zany rehetrarehetra zany tao anatiny lasa nampiasaina ary resy lahatra am'izany naro anisa ny am'le hoe nampiasaina ireo dia nra lavina zay firotsako fidina Andriamatomarika Ravalomanana am'izay tsy ataoko hoe président Ravalomanana satria kandida izy olo-pirenena tsotra izy nandrotsaka ny anina ny tany tsy resaka zay fananany any de eo ary tsika zany inona no atao mpanao politika isika atoko manana ny maizy azy atoko lehibe na nezahana ny mpite anara nezahana nampanginina tamin'ny fomba rehetra mbola mijoro dikan'izany atoko manana ny maizy azy ary mbola ny anatanjaka zany rehefa nivondrona niaraka tamina atoko maro sy fikambanana maro ka nanomely atao hoe vovonana firaisan-kina mbola afaka hitaritsika zany satria nisy any kora collectif nisy any kora mety matsiaro tena fa aty anatin'ny fanoerana nefa mbola tsy tena mivondrona anatin'ny firaisan-kina reny zany mbola karazana
zavatra mbola azo tanterahana sy azo afahana mbola mivonatra mitovitovy le fomba fijery miara-mahita zavatra tsy mety zao ane le vahoaka malagasy ane tsy adaly tsy voatery nianatra hoe atao ohatra ny tena fomba fanaovana tombanezaka évaluation araky ny zay nianarana tany am'izay fianarana tany na tany anivony sampandraraha zay misy anao na miakina fanjakana na tsy miakina fanjakana fa mahita izy manana maso izy manana sofina izy ary manana fitadidiana izy mahatsiaro izy ny am'le hoe inona ny nampanantenaina de inona ny tanteraka de inona ny nampanantenaina de inona ny tsy tanteraka ny atsara ve ny fiainany nanahoana ny fivelomany ny asa fiariana sy ny sisany tsy fandripahalemana manahoana ny délestage manahoana ny tolotra omeny jirama amy resaka rano sy jiro ny atsara ve izy ny 400 mégawatt mavelona ve ny karama jirama ve maharaky ny tokony ho izy reny le teny natao ny filoam-pirenena tamin'ny mbola kandida azy de ho iaho hoe tsy mila manao propagandy fa manana fitadidiana le vahoaka de eo ara zay tao ohatr'zay na atao azy amy fomba rehetra tsy ampisy kandida avaty amy fanoerana izy USA koa nytiako Madagasikara zay anisan'ny manana maizy azy sy mpitarika ao anatin'ny firaisakina manana nanjara toerany lehibe ny toerany fanoerana samy teny aminao namana faniry fa manana kandida ary tsy ny kandida hoe no tsy misy fa mbola mifantana raha ao anatin'izany ohatra misy anarana maromaro mandehandeha any am'zavajotra sosialy any marina misy ny anarana maromaro mandeha any aloha iteny zay teneny fa itsika ato anatiny a mahalala io koa mba misy ny tsy ambaratelo hoe paikady daholo zany rehetrarehetra zany fa ny zavatra tiako reny ny vahoaka fotsiny a reny ny vahoaka malagasy na ny rarana ara zay tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny no nanliana ny kandida andray Matomarika Ravalomanana teny aminareo izahay a fa manana vonona ijoro ary tena vonona anampy ary miara-miasa amin'ny rehetrarehetra atokisany zany filoha Ravalomanana zany zany ray aman-dreny lolo avy natapony loha voalohany indrindra ao anatin'izany vovonana zany misy any mahatokisa anareo ary zao aneny tena mampatahoana kandida zany ny timy eto Antananarivo renivohitra ary toana ny fanoherana zay voalaza anao faniry a manana efa ao a efa vonona fa mametrapetraka amin'ny akapobeny mety anivy fanoherana ny am'le hoe inona mipaikady rehetra inona ny ilaina izany atao taratasy efa feno ve a sy ny sisa efa vonona ny rehetrarehetra efa vonona dia tsy manana zavatra ambara mihoatra an'izay loha any hatreto ataotsika hoe tetikady paikady zany ho anareo mpitarika ezaka ny tsy sikotra fa te irasireo fotsiny ah zany hoan'ny mpanaradisy ny fomba Filomarika Ravalomanana satria ny teny andrasany maro zany de hoe rehefa tsy avela mirotsaka amin'ny Filomarika Ravalomanana inona ny tsy idina nandalambe fa andefitra lava eto debedefetra tsy vahaolana ny fidinana an-dalambe aloha raha am'izao fotoana itenenantsika zao fa nisy ny fidinana an-dalambe natao dia mitondra inona marina tsy hoentina any amin'ny abatoara ihany koa ny vahoaka de ho lazain'ny sasandray rehefa aveo fa ianareo mampijaly vahoaka ianareo mamono a ianareo sy ny sisasisa fironona daholo zao atsangatsy amanorana rehetra zao ny zavatra ilaitsika aloha am'izao fotoana zao a dia anolotra anomana ny taratasy firotsahako fidina izay takiny lalàna izay ilana atsojay a zany ko mbola horesatsika kely vetivety tena manafaniry raha manam-potoana hoe fa maninona moa ny taratasy toatra ny asarotiny fa maninona moa ny totsy mitovy na ny antom-bola ny vola takina samy malagasy io a ka raha samy olona malagasy any mipetraka eto am'ty faritanina Antananarivo ty na any amy faritaniny Toliara na faritany hafa le efatra ambiny enina ambiny tsy mitovy eny ny vola takiny sampandrarany etra eo loha zany de fa misy zavatra hoe tsy ao anatin'lay atao hoe fanjakana tsara tatantsika aiza le toromarika finona ny notina voaka anareo mamay andrareo de ny noty manao hoe tsy omena rehefa avy any amy fanoerana samy teny aminao namana faniry ary mihina fa fanandre ihany ko ianao mahakasika ny hoe ny sasany ane 50 000 ariary de vita fa ny sasany nge miakatra hatramy 100 000 ariary mahery kely ary tonga hatramy 400 000 ariary hatramy 700 000 ariary ary ny sasany dia mitaky a etra 420 alo avy keo ny 420 zany hoe telo taona ny voalazany texte zay indrindra ny tsy maintsy aloha efa de lasa misy an'lay fahaefatra taona 420 raha ny zava-misy taona mbola hitsahanao de hitakinao etra zay le izy a ary misy ny fotoana izay lasa tonga le filambaniny tonga hatrany am'le hoe nietra trano ny FPB io zany impôt foncier amina propriété bâtie na amy terrain dia ilay commune na tsy namoaka toy ny Antananarivo renivohitra hatramy 2021 tsy namoaka rôle sy avis de paiement misy an'izay mihitsy maromaro ny commune
raha ilo le izy a tetetiky nokala be izy mifitenin'ny tanora tamin'ny androtsika na andronay taloha fa nareo mbola zandry de raha ohatra ka etrana 800 000 ariary a de tafakatra 11 millions d'ariary ohatrany zao ny président Ravalomanana manodididina zay etratrano a nefa lasa nilana vaniny am'izay zavatra zay fa ny fahadisoan'lay commune anisan'izany ny commune urbaine Antananarivo tsy namoaka n'lay rôle le fanambarana le hoe ity a mifanandrify amin'ny etratrano sy ny etratany tokony alohanao izy ny tsy namoaka satria mitroatra le vahoaka tezitra fa lasa avy folo eny avy zato eny ary ho an'ny sasany zany etrany zany mbola anatin'le filambana zany le mbola anatin'le tsy fahaiza mitantana dolo zany rehetrarehetra zany na manafaniry ohatra nytenenako teo hoe verenako kely izy hoe etra tokony ho takiana le olona nge vonina andro rehefa mazava n'lay fitakiana rehefa mazava lay antony sy rehefa mazava ny lalana hoe nandehana n'lay volam-bahoaka le vola narotsany tao fa iao izy nanao variana zala fa mayanenjika n'lay kandida anankiray zay mafadiran'ovana sy atahorany mafy a de variana izy any amin'ny fanenjehanany iny de atao fitaovana ho iato ny teknisianina de adina hatram'le ohatrany hoe titre de perception teo tamy 2020 navokany de raha manisy anao zany telo taona le atao hoe droit de reprise 2021 2022 2023 metsika tsara fanahy be tsika ataotsika farany taona 2023 ny fafana taketra zao nge tsika 2024 dikan'zany efa matimomoka efa baibe Brazil ho ia teo fa vita tsisy nenina tokony ho takin'ireo olona reo tsony eo raha mbola nambarany keo fa tsy nalotrosa Andriamanitomarika Ravalomanana misy lalany ty fireneny ty zay le izy namana faniry de manana candidat tsika verenako le teo mino ianareo ary tsy manao tsinotsinona ny any fotiny ny tiako Madagasikara sy natao ny vovonana fanoerana sy firaisakina fa namory vao maly no maly naka ny hevitry reo olona tompona andraikitra ireo prailista rehetra ao anatin'zay le hoe prailista am'le candidat ho be ny tanàna le mpanolotsaina ny tanàna io candidat ho mpanolotsaina nanontany ny heviny rehefa tsy nekendrareo ihany satria tsika koa mpanao politika itsika na misy ny fanapara-pahefana misy ny fitongolanana sy fitanolana eo am'resaka hoe fanekena ny firotsako fidiny anina na ianina atao dolo ny fingapingana rehetra amin'ny tao dangana be ny resaka vola alona etra sy fa asarotina zany tena isaorako akasitrahany reo tonga maro tany abelera nisy tamin'ny antso telefônina ihany koa ny erana hoe nanontany afaritra hoe ahoana ny eritreritra reo fa rehefa tsy nekeny ty irosy ve tsika andray anjara amin'ny fifidianana ve presque à l'unanimité na hoe amin'ny akapobeny amin'ny akamarony ny teny rehetra hoe mpanao politika isika zay le fampitaizana tao mandray anjara tsika amin'ny fifidianana zay mifandimby na misy ny sakatsakana amin'ny endriny maro tsy mampihemitra atsika zany a de la ny herany rehetra fa androtsaka andray anjara ary manana ny candidat izay hoe tsy nitapahana ny tany anivony tany amin'ny rafitra ambony ny vovonana sy ny fanoerana fa tena nakana nangalana ny heviny tany fotiny zay nitanterahanao maly tany abelera dikan'izany hoeo ampilatanany mpanohatra tsoatsy ny renivohim-paritany vitsivitsy eto Madagasikara sy renivohim-paritra zay voalazanao ny rahana hitange zany ny vokatra jerena fotsiny ny vokatra tamin'ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka na te eo ny fampiasana ny le atao hoe prérogative ny puissance publique na le fahefana sy ny fananam-panjakana sy ny mampiasa mpanjakana anao sy ny fahefana zay anananao amin'ny matompona andraiky mpanjakana anao reny ny vokatra raha etsy mahery ny vato azo ny candidat enina te Antananarivo renivohitra anisan'izany moa zany ny tena boribory tany fahadimy zay nahalan'ny tena zay kopakopahana tarana manokana satria roa alina mahery iaho na nisy candidat mpifaninana tao anatin'ny fanoerana raha teny ihany keo zay tsy azo tsinotsino aviny ihany keo naovana mena ny kopatanana ihany keo nareo namana zay nirotsaka ny faninana tam'ireny tsy nisy olana fa tamin'ny piralahinana ny faninanana na de nizara raha vato mbola nahazo an'izany sika inona no atenain'ny candidat ny mpitondra fa naivadika ary ty tam'ty tsy andresy ny candidat ny fanoerana mihitsy raha eto Antananarivo renivohitra niza ho alefany eo zay ho le antony mbola hoe atao nanliana ny candidat Andriamanitomarika Ravalomanana tamin'ny fomba rehetra ka na izany naty zany nefa izahay io nresahako fa raha navelona nyrotsaka teo izy fa miteny aminareo fa mila ho avoroeny reny vato azo teo reny no azony mino an'izany zay ny makarary ny andohan'ny kibo no misy vazovazotsika amin'ny rahalahy misy fomba fiteny zay ny tena nampikorotana ny lohan'ireo ho atao ahoany reo terane raha ny zavatra hita mbola tsisy nandrotsaka candidane afa-tsy Andriamanitomarika Ravalomanana am'izany hoe ifaninana
teto Antananarivo renivohitra zany fa nony lavo ny évêque de ny lavo ny seni ary ny rejeté ny tribunal administratif zany hoe tsy neken'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana koa zany fangatahana natao zany zay vao manomboka misy mipotra ireo a maniry irotsaka satria tonga de efa hoe tsisy hevitra mihitsy ny larana am'zany kandidany fanoerana eto Antananarivo renivohitra any ary tsy eto irery zay no mahatonga ny atso-jay io fingapingana fampiasana ary nanaovako antso teo ampiasa-panjakana sy ny teknisianina hoe eno ihany ny feo miveritreretanareo miody ny kodiarana io miody ny fiainan'io ny mpitondra sy ny mpanao politika mandalo fa ianareo teknisianina mitoetra ary ianareo no mikirakira sy mampandeha ny raharam-panjakana io eno ihany ny feo miveritreretanareo sao ianareo no tratra farany ary ianareo nge no tratra farany tsy voavoalohany eny nisy an'izany fa misy ohatra reo mpiasa-panjakana izay niara-ny asa tamin'izao mpitondra ao mena ny lalan'ny garazy ery izy de tonga ndray ny fitondrana anankiray raha tsy hoe tonga hatramin'ny sanatria famonjana aza de tonga ndray ny anankiray mialatsiny de toy izany foana ve no iainantsika eto esprit revanchard zay resaka hoe valy faty tsy miaraka aminay de fahavalonay tsy fahavalon'izaniza mpiasa-panjakana ny mpiasa-panjakana mpanao kolikoly zay ny fahavalom-bahoaka sy ny fahamarinana fahavalo fampandrosoana fa raha mpiasa-panjakana manao ny asany amin'ny ara-dalàna satria ianareo no nianatra ianareo no mampandeha lay raharaha eno ny feo fieritreretana dia aleo mba ampitaina taizatsika satria fanabiazana ho iaty ty radio télé mbs ty manao antso izay ny teknisianina mba tsy ho tratra farany ary tsy ianareo natao fitaovana oentina manelingelina managadra manimba olona manimba mpanao politika amin'nyanana tsy rotsahana olona maniry andray anjara am'zany atao hoe fitantanana ny firenena fitantanana commune fitantanana district ka zay zany no anaovako antso mihitsy amafisiko mihitsy zay hoe manjary ho tratra farany ihany keo nareo rindrinao miody ny zavatra io tsy misy ho mandrak'zay ya efa karazany mamarina moa député fetra fa ny fandarantsika moa zany melipatrana eto Madagasikara sy hatrany ivelany ihany de maro be mihitsy ny manontany zany atsika diny amin'ny manahoana sy ahoana de inona ary no atao de fa namaly amin'ny sombon'ny samihafa moa ianao hoe tena hanana kandida ary mieritreritra ny andresy mihitsy am'ireo revim-paritany indrindra eto Antananarivo renivohitra na zany na zany député fetra raha lamizafim-bolola marana antsika amin'ny fandarana tsara ihany raha mitodika amin'ny reo vahoaka malagasy zay mbola mametraka amin'ny fitokisana sy ny fanantenana ho an'ny mpanohitra ny fivahinianana hoe eto amin'ny fandarantsika satria tena akoatra ny raharam-pifidianana iny moa zany verivery kely teo ny delestage ny resaka rano anjanahary zao ny etsiketsika atao ao resaka jiro sy rano verivery kely teo le ariary miakatra be verivery kely teo le fiakarany vidim-piainana verivery kely teo le fampidirana mpianatra le mbola tsy mahalefa an'lay droit d'inscription sy réinscription ny ray aman-dren'ny mpianatra satria de varina nanentsika marika ravalomanina sy ny timma sy ny fanoerana le fanjakana de ohatrany hoe acceptany le communication fa tena milofika reraka sahira-tsaina ny vahoaka malagasy fa mbola mahazo mahatoky ve no fanoerana député fetra vahoaka malagasy nefa natsidika ny manodidina an'izay resak'izay hoe resaka tombanezaka na évaluation teo lolo kely tany amin'ny fanombohan'ny fandarana fa mitodika amin'ny vahoaka malagasy hoe tsy voatery nianatra izany fa manana maso ianareo manana sofina ianareo manana fitadidina ianareo ary na mahantra aza tsy adala na ketrina ny vahoaka malagasy fa mahatadidy ary mba maniry anana fiainana tsaratsara kokoa zava-misy nefa dia voafitaka ny vahoaka ny voafitaka tamin'ny alalan'ny lainga tsara lahatra araky ny tenyny faniry teo dia nezahana naodikodina ny resaka nampandrimpandrina teo le adrisa mba nadonona hoe nijirany hoe ka tapakadiny telo ny maraina dia tapakadiny roa ny ariva dia ny amin'ny alina moa tsy resahana intsony ary ny amin'ny tombo ny tsy fandriam-pahalemana ny amin'ny tombo zany ny amin'ny alalan'ny kidinapinina na ny famakina tranina ny fanananao mipetraka eny iverany tsy mifampatoky intsony ilay mpiaramonina ao ihany koa ny resaka hoe fiarina tsy mahavelona intsony ny karama zany rehetratrany ny orinasa jirama orinasa mpanjakana dia tsy mameno tolotra araky ny kalitao sy ny vola takina amin'ny mpanjifa zany rehetrany nefa ny lokalokana tamin'ny sivy sy roa arivo sy tany alohan'ny sivy sy roa arivo natao hanonganana olona voafidim-bahoaka
de le olona fanahongana nefa hatramin'izao tsy mety tena mbola voahongana ezahana vonoana amin'ny fomba rehetra fomba fiteny iny na ny orinasany na ny ara-politika na amin'ny lafiny rehetra io mbola mijoro le ray aman-dreny satria miezaka mijoro amin'ny fahamarinana ary miezaka tena hoe ny androko sisa iainako izy a hoy izy fa tsy ozy izy bedin'ny mpampianatra malagasy tamany hoy le ray aman-dreny osy teniny ositeny izy am'izao ositeniny dia hoetiko anompona sy anampiana ny vaoaka malagasy zay ny tsy zakany ny etsy-akilany dia mitodika aminareo hoe ny fifidianana zay ny mahatoko politika na toko politika ary iraisiko etiny amin'ny matiko Madagasikara satria lany tamin'ny anaran'ny tiko Madagasikara sy ny vovonana firaisakina ny tenanay dia manome toky atsika vahoaka malagasy fa tsy hamitaka tsy hanolo bato mafana manaovana antso ho avy ny fotoana fa anana kandida aloha isika voalohany indrindra fa valiko teo zay teo aloha teo ary kandida ametrahantsika fitokisana tanteraka satria tsy maintsy misy ny dinidinika sy ny resaka ny fanaovana na tamin'ireo le mpiara-diratra tanatin'ny fanoerana sy ny firaisakina fa misy ihany koa ary ny tapahana io zay tiako tsindrina tsy araky ny tenin'ny sasany hoe ny zavatra rehetra tapahana aty de ny filoana valomanana manapakarery tsia zafady nanatrika atao ve ianareo de nahita ny fomba fandraisana fanapahakevitra tao fa taorinana ady-hevitra taorinana ny fanakalozana ary fotoana lavabe mihitsy ny lany ny amin'izay le hoe ary ra ianina de maninona raha ito sa ito ve ity ny plan A ity raha ohatra tsy anina ino ny plan A zany iny président ravalomanana rehefa tsy nety iny atao ahoana no ny sotasota sy ny setrasetra ary ny fanoliana ataony hafa tsy makivy anay zany fa dia manao ny plan B raha ohatra koa mbola tsy mety ny plan B mbola misy hafa ihany koa tsy mampiovan'le tolona ve zany sy le ady atao am'izao fotoana zao ny ady atao politique de chaise vide zany tsy hanao an'izay ny timma sy ny fanoerana tsy hanao an'izay ana kandida fa ny zotrany tolona mbola hitoetrany zay indrindra ny fiainanane tolole matoa manao manangana toko politika de aka fahefana mandray anjara amin'ny fifidianana zay zany aloha anisany tonga de zavatra fitsipika voalohany tsy azo ialana hoe mandray anjara dia manao zay fomba rehetra ndrasina lahatra amin'ny vahoaka ary hatreto aloha mbola tsy namitaka mbola tsy namitaka ny atoko timma mbola tsy namitaka ny firaisakina mbola tsy namitaka ny taty amin'ny fanoerana ny arahantsika nahity zany tamin'ny zavatra rehetra teo hoe nitranga teo mety misy ny tsy de mifanaraka tamin'ny toetrany sa satria tsika rehetra nge olombelona samy nanana nitaizana azy tsy maintsy misy mifasamefana ao anatin'izany fiarahany zany fa nefa tsy nampizarazary zany rehetrarehetra zany ohatran'le natao omaly ho atao nentina ny fanazavana ny rasurena ny olona anana kandida sika dia lamina ohatra ny tany am-piangonana zany ady-hevitra zany sy zany dinidinika zany de mino anay ianareo fa anana kandida sika mampirisika atsika sao de fa mampirisika sady zao de fa angony ataovy amin'ny toerana tsara sira tsara ny karaha-pifidianana sy ny karaha-mpanondro fa andray anjara amin'ny fifidianana atsika ary manana kandida vonona ifanandrina na amin'izy amin'izy miaraka amin'ny vinam-piaramonina anavotana le firenena izay manomboka eto amin'ity tanàna Antananarivo ity mba hiverina amin'ny asiny marina zany reny vohitry Madagasikara zany satria tena potika le tanàna tsy resaky tsony ny fampitehan'ny toe-tsaina no rehefa antrana fa ny anahantratra amin'le toe-tsaina no ny rahantsika malala ny zavatra efa nisy fandrebirebena sy fandrendrena saim-baoaka ary ny fanabadona fa de matokisa ianareo ny atoko tiako Madagasikara anaty vovonana fanoerana sy firaisakina fa anana kandida ary mampirisika atsika araka ny tegna aprimy tsara manomboka izao ny karaha-pifidianana sy ny karaha-mpanondro fa adiditsika rehetrarehetra ny mifidy ary raha ohatra sanatry ny vavaka tsy misy zany misy ny zavatra omeny lalàna fa hoe tsika tsy kelikely eny ny fanazavana ny amin'ny resaka karaha-mpanondro sy ny karaha-pifidianana raha sanatrika tsy hita fa anareo mandray anjara mivatana amin'ny fifidianana izy tanterahana amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana desambra izay raha tsy diso sady veloma depute fetra makasitraka manamafy ny fisaorana faniry tamin'ny fanasana makasitraka isaorana be dehibe koa ny mpanaraka an'izao fandaharana dinika izao naharitra ny eno hatramin'ny farany isaorana ny teknisianina kirakira tany ambadika tany napita ny sary sy ny feo nafahany rehetra na ny eto toerana na ny any ivelany nanaraka an'izao fandaharana zao mirary soa misaotra amin'ny manaraka indray veloma tompoko fiain'ny fankasitrahantsika ny vahiny dia nisy olo-mamoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boribory tany fahadimy Andriamatoa fetra Rahalamozafo-Mololo Larazafy tsy mialina zay nanaiky zany niaraka naneho hevitra ny dinidinika tamintsika de manome fotoana antsika indray amin'ny zoma ho avy izao ny alakamisy izao moa fa 24 volana septambra no mifarina ny fametrahany ny antota taratasy ho an'ireo mpirotsaka hofidiana azo antoka zany fa amin'ny zoma izao dia hifantoka bebe kokoa tsika
amin'ny raharaham-pifidianana sy ireo zay nametraka izany antota-taratasy zany. Azakazaka zany ho andro farany larobisy alakamisy fa dia niaina no maty zato plasy tovovavy. Veloma ary makasitraka ny teknisianina niara-dalina tamintsika ihany koa.